Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokatrano manolotra ho anao ny vaovao. Vao shampoing Tilbury Perry. Vaovao, vao shampoing citron, papaye lissement amin'ny sachet tavoahangy. Ankafy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vao shampoing, sardine Annie, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. $1.7 ny sandany azo sarobidy naondrana tsokosoka veto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 7 sy 4.2 tafakatra 7 alina ny bolabolan'andramena lasa tany ivelany ka ny 2 alina tamin'ireo no efa voafotsy mbola sarotra ny fametrahana ny fitrandrahana tsy mitanila andreo arena sarobidy eto Madagasikara tsy hita ihany koa izay vahaolana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondrana ahazona ireo vola very any ivelany ankehitriny. Mandrehitra adipoky sy mpandainga ny ministry ny atano ny solombavam-bahoaka maro teny Tsimbazaza na tsapatena ho voendrikendrika ny solombavam-bahoaka Tim Mamra Johnson rehefa nambaran'ny ministra fa nivohy fanavakavahana ara-piaviana momba ny hoe avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra nanao amboletra napiditra izany teny Tsimbazaza ny gouvernemanta. Tsy nandany fiarahana amin'ny ankolafy ravalomanana ny antoko HVM anao démonstration de force eto Antananarivo ity atoko ny filoha Errajonary Mampianina ity ny zoma ho avy izao efa nanomboka omaly ny fitaterana ireo olona avy any amin'ny faritra ny andraofana ny ankamaroan'ny seza amin'ny fifidianana be ny tanàna ny tanjona ho an'ity antoko ity amin'ny taona 2012 sy 2000 ka olona 503 avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara no amenona ny Futura Andranomena. Eo amin'ny lafiny sosialy, anatanteraka sivana vaovao eto Antananarivo ny Mercy Ships raha ampitso etsy amin'ny hôpitaly Manarapenitra Dotapenaka. Olona manana fahasembanana amin'ny tarehy toy ny sima, misy lavaka amin'ny lanilany sy ireo tumeur amin'ny tarehy sy tenda no andrasana amin'izany. Aorian'ny Antananarivo kosa ho an'ny toliara sy mahajanga indray ireo ekipa ny Mercy Ships. Any ivelany any Etazonia, atolotry Palestine izay hosoloan'ny Jordanie tena manoloana ny filakevitra ny filaminan'ny firenena mikambana anio ny volavolan-kevitra hamaranana ny fifehezan'i Israel ireo faritra palestiniana hatramin'ny faran'ny volana novambra 2012. Any Pakistan kosa mpianatra 2.30 sy mpampianatra 7 no maty ny tofirin'ny lehilahy iray voalaza fa avy amin'ny fironana Taliban manameloka izao avy hatrany ny vondrona iraisam-pirenena. Équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsaralalan, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement vôtre. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie.
Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Vao coco, naturaly, coco zato isanjato. Vao coco, tsy miparitaka. Vao coco, tsy mandoto, sady mora hoentina. Vao coco, azo antoko. Vao coco, tsara kalitao. Vao coco, tsy matahotra orana. Tsara. Vao coco, Okey. Ya. mora ampiasaina. Vao coco, Vao coco, tsara ho zao. zato ariary. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Eh, fiaina biby be tsy misy ohatr'izany natolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika mpanjifa. Fitaovana fampiasa andavanandro manaraka ny fenitry ny fivoaran'ny teknôlôjia, marika avo lenta, ireo rehetra ireo amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa. Tonga vaingana raha mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, sao taraiky eo Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, garantie et service après-vente assuré. Efa fety sahady eo amin'ny galerie Sivy ary anao tiaro ny fiainam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarme sy vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie Sivy, malagasy mivoatra. Ampitany Central Hotel tsara lalàna. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon nom, c'est Vitalo. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao ary. Videtana rehetra ariary na 500 000 francs tambaolaiky a. Dia mahazo ticket tombola ray. Dia inavo loka mety ho azo. Ticket loka voalohany a. Mandray sanjara ary fa mety ianao no itsikiny vitana ka hibata ilay telegoavam-be. Tandremy Sotara, loka 20 personnes tolotro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Cool TV, Cool FM vous présente Carol's Live 2014. Chantons Noël ensemble avec Marian, Shine,
Mage 4, Randra Tail, Joseph Taff, Agrad Skies, TGC, Meva Gospel, Camerata, APF, Ritzby Diran, Afafi, No Comment Crew. Au CCI VAT, le dimanche 21 décembre à partir de 15h. Carol's Live 2014, un spectacle haut en couleur avec nos finalistes du concours Carol's. Ouverture des portes à partir de 13h. Sono et lumière, Titan, partenaire, Irec Studio, Cristalline, W-Click Studio, partenaire média, Madagascar Matin, La Vérité, Innan Vavao, sponsor, Baolai, prix d'entrée 5000 arias. Carol's, chantons Noël ensemble. Infoline 034 07 888 04. Aiko prod manolotra anao. Tadio. Tsara tare loatra ianao. Anilanao loatra. Pelana. Ianao nge directeur. Horonan-tsara indray miseho. Okane. Ivoaka manerana nosy ny 17 Desambra ny DVD sy VCD amin'ny vidiny 7 ariary sy 5 ariary. Original ihany ny atsika. Tadio. Ankasitrahana hatrany ianao tombo kilasy tombo valo mbola manaraka ny Cool TV amin'izao takariva izao. Manasanao ary anaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika avy hatrany eny amin'ny anteny meram-pirenena. Rehefa notsipahan'ny komisiona teo anivon'ny anteny meram-pirenena ary nambaran'izy ireo fa mila fivoriana tsara mpitona iray manontolo ahafahana manjinika izany lalina. Naverina nodinian'ny komisiona indray ilay lalàna mifeny sata manokana Antananarivo androany. Nanao tery mantany andaniana izany ny ministry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Fanadina raha antsika amin'ny zora kotindrina. Nolavin'ireo solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna mikasika ny fandiniana ny sata manokana Antananarivo sy ireo komina roa hafa. Aza atao traitement égalitaire fa aza manaiky baikoina toko izay mpona fizakana an'izao. Miangavinao monsieur le ministre tena melaparatianao. Dia atsanonty atinao zany any am'izay mamety azy fa tena melaparatianao zany asa manay ko ampiasay tokam-panjakana. Tsy ampy ny fandiniana ity volavolan-dalàna ity teo anivon'ny voameran'ny fitsinjaram-pahefana ka nahatonga azy ireo amerina handinika izany fanindroany. Hitondra fanitsina ny volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernement. Tsy izay ny zavatra nisy tao dia matovolo. Tsy nisy examen, tsy nisy étude, tsy nisy amendement, ary eto sany miteny fa nisy vice de forme na izy. Satria raha namaky teo tsika tsisy hoe critique au fond na hoe critique sur la forme fa fotsifotsiny hoe ndao afa ampiarahany amin'ity. Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka na ireo solombavam-bahoaka na ministra teto. Etsy andaniny ny solombavam-bahoaka izay nandany fizarazarana Antananarivo. Etsy ankilany kosa ny ministra izay nisesika ny amin'ny fampandaniana ity volavolan-danàna ity. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo solombavam-bahoaka. Comprendre monsieur le ministre le tapadoiza da tsy mandeha ity session ity fa tsika izahay ko tapadoy ihany koa raha fitifidy fotsiny manaiky fotsiny. Satria vava omaly voté eto io lalàna io raha ohatra ka ataontsika faustina ohatra zao. Omaly voté io niangataka dia zao ny interprétation amin'io rehetra dia hoe manana zarazara Antananarivo lalàna io. Fa zao tsy zavatra ataontsika vaky ampizarazara député ity. Nisavorita ny teto amin'ny anteny meram-pirenena mikasika ity volavolan-dalàna ity, indrindra ny fandiniana ny momba ny sata manokana Antananarivo. Nisy ny tsy fanajana ny fitsipika anatin'ny anteny meram-pirenena tamin'izao tsangatanana izao raha nambaran'ny solombavam-bahoaka Mila Vonjy Philobert, filohan'ny vondrona parlementaire malagasy miara-miainga. Ary tsika koa mpanao lalàna. Deoka zay voalaza amin'ny règlement intérieur atsika zany any tokony batsaina. Fa misy tapaky ny komision io. Manino tsy io namontaniana amin'ny alalan'ny voto tsangatana.
président. Nanzaka amin'ny assemblée ndreo eny vola tao. Assemblée nationale Elie Atiliard. Misy mikasa hanobaka vola ao amin'ny komisiony anteny miera-pirenena ve resabola Entsimbazaza atraizany fetran'izany mbola angina ihany ve ny Bianco nanginginy ireo solombavambahoaka HVM androany tsy reteny firy izy ireo raha tsy aivina isan'ny ady hevitra lehibe ao amin'ny tsilalana avy amin'ny gouvernemanta ity ny fanitarana an'Antananarivo fitambaran'ny komina 12. Mpandainga ny ministry ny ady tany ary mandrehitra Adipoko ny solombavambahoaka maro teny Tsimbazaza nahatsapa-tena ho voendrikendrika ny solombavambahoaka TIM Mamy Johnson rehefa nambara ny ministra fa nivohy fanavakavahana ara-piaviana rehefa tonga tao amin'ny Brown ny avy eto Antananarivo sy ny avy any amin'ny faritra mbola ny resaka sata manokana Antananarivo no resaka hatreto fanadihadiana iarahantsika amin'ny Erinirina Rabary. Nizy Mateo nolavan'ny teo anivon'ny voameran'ny fitsara-pahefana ilay volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo sy ireo komina roa hafa. Taorian'ny fandalovan'ny ministry ny atitany teny amin'ny anteny miera-pirenena Omaly nisy ny fiantsona asam-boamera tampotampoka izay tsy ny farana raha tsy tamin'ny 10 alina. Maro amin'ireo mpikambana no tsy nahalalakory ny fisian'izany fivoriana izany. Niteraka devitra be tao amin'ny efitrano fivoriana ity volavolan-dalàna ity navoakan'ny ministra hatramin'ny resaka foko sy firazanana. Misy fotoana nanatona ny mouvance miresaka amin'izareo dia izao teny samby tsara ny tantara. Ianao tanindrana dia tiana-politika ny Antananaривonay. Mialatsiny fa tsy amaly zay resaka foko zay fa dia mamelanao andray matokoloha ary mpanetreky tena tenena koe fa volavolan-dalàna ny an'nyfitoram-panjakana fa ianareo député nao commission nao séance plénière ny tompo teny farany tompo. Tonga hatrany amin'ny resaka Adipoko sy fampizarazarana ny samy solombavambahoaka ity resaka volavolan-dalàna ity ny ministra no namaky batsilana izany. Tsy marina ny voalaza amin'ny ministra hoy ny solombavambahoaka n'Antananarivo fahatelo. Ity solombavambahoaka ity izay tsy nomen'ny filohan'ny anteny miera-fitenenana intsony Amalina izay voalazan'ny ministra ny atitany. Pakiadin'ny gouvernemanta ampizarazarana ireo samy solombavambahoaka ahafahana manjaka no dikan'ireny ho hiatrany ireo solombavambahoaka ireo. Tsy zavatra naloky ny vavako izany resaka tanindrana resahany zany. Ny zavatra nytenenina tamin'ny volana septambra tamin'ny nandefasana ny lalàna voalohany hoe misy teny ange Andriamatoa ministra any anatin'ny olona mifidy anay tany anaty gorgotany milaza fa ianareo avy any amin'ny faritra no manao an'le lalàna tsy miantso an'le solombavambahoaka eto voafidy teto. Ny akamaroan'ny solombavambahoaka lany tato amin'ny anteny miera-pirenena avy any amin'ny faritra ka sao dia tokony nisy fifanantonana fa hafahafa amin'ny fitenin'ny olona. Zay ny zavatra nyteneko fa tsy manainga Adipoko ohatran'ireny ataon'ga ministra reny tena zavatra sady mandainga no mamoaka Adipoko entina andanina lalàna tsy mety. Fomba fiady hafa indray ve ity nataon'ny fanjakana ity raha nalaza ny resaka fizaram-bola hatramin'izay tiana orangitina noho ny resam-pirazanana sy resam-poko indray ve ny mponina Antananarivo. Ministra sy solombavambahoaka no tafiditra amin'ity resaka ity. Maro ireo député no tafitohina androany. Ao ireo nanipika fa paika entina anaingana ankolaka ireo solombavambahoaka maro avy amin'ny faritra samihafa handany ity volavolan-dalàna ity no nataon'ny gouvernemanta Cool Roger no ireo solombavambahoaka n'Antananarivo tsy misy afa-tsy 12 izany hoe tsy afaka andresy amin'ny tsangatanana. Mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany fandikan-dalàna hafa indray no nataon'ny gouvernemanta mikasika ilay volavolan-dalàna momba ny fitsarana avy na ny haute cour de justice. Raha ny vaovao reteny amin'ny anteny miera-pirenena misy volavola mpanitsiana ny latsaka avy amin'ny ministera ny fitsarana ny alatsinainy teo fomba izay tsy manaraka ny dingana rehetra tokony atao amin'ny fampidirana lalàna eny amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna ity. Fanadina mbola irahantsika amin'ny Erinirina Rabary. Ny herinandro teo no nandalo asam-bombiera ity volavolan-dalàna mikasika ny haute cour de justice na ny fitsarana avo ity. Tsy feno anefa ny quorum nanisa farany ambany azona manao izany asam-bombiera izany ka tsy maintsy nahemitra ho amin'ny fotoana hafa indray izany. Nalatsinainy teo no nitoy indray ny asam-bombiera mikasika izany. Tsy fantatra na tamin'ny fomba hoana na tamin'ny fomba hoana nefa fa nahatonga volavolam-panitsinina mikasika izany indray ny ministeran'ny fitsarana. Teboka maromaro no niova tao anatin'ny volavolan-dalàna io. Raha ny lalàna nefa raha nova izany volavolan-dalàna izany tokony mandalo ao amin'ireo biro maharitra aloha avy eo dia ny conférence des présidents izay vao tokony andalo asam-bombiera. Tsy nisy voaja araka izany ireo dingana voalazan'ny lalàna ireo. Raha tsy aivina maro ireo efa resy lahatra fa tsy amany olana eo amin'ny fisininy tsy maty manota izay voarakitra ao amin'ity volavolan-dalàna napetraky ny fitondrana ity.
tsy vitany noasarotona ny fahafahana mitory ny mpitondra sy ireo olom-panjakana ambony. Raha mpitso anefa no andalo tsangatanana eny amin'ny anteny miram-pirenena ity volavolan-dalàna ity, izany hoe tsy izay efa nodininy voamiera no entina olaninao fa ity avy amin'ny governemanta ity. Fomba fanao izay ahitana taratra ny tsy fisian'ny fisaraha-pahefana, izany hoe fanitsakitsahana ny voalaza ao amin'ny rijan-dalàna Savaranando ny lalam-pandrenana indray. Iza indray no andrasana itory sy amoaka ny marina momba izany vao hietsika ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Tsy nandany fiarahana amin'ny enclave Ravalomanana ny antoko HVM hanao démonstration de force ity antoko ny Flora Jonarmampiany ity amin'ny zoma izao, ary manetsika ny fomba rehetra izy ireo ankehitriny anehoana izany eto Antananarivo. Efa nomboka omaly ny fitaterana olona avy any amin'ny faritany samihafa, malala-tanana avy any ivelany no mahamatsy ny vola ny HVM ho izy ireo androany. Ny andraofana ny ankamaroan'ny seza amin'ny fividianana ben'ny tanàna ny tanjony antoko ity. Fanagazina. Olona 503 farafakely no ampiakariny HVM eto Antananarivo amin'ny zaikabe izay ho karakarainy ny zoma ho avy izao. 5 isaky ny distrika ary 10 isaky ny renivohim-paritany enina. Mbola maherin'izay anefa ny rehefa ampiakariny eto 10 isaky ny fokontany. Efa niainga hatramin'ny omaly ny fitaterana azy ireo hiakatra eto Antananarivo. Taoriany fahafantarana fa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny filoham-pirenena sy marika Ravalomanana miharihary izao tanjona kendreny HVM amin'ity fanambaran-kery ity. Ny fitsinjovana ny toerany HVM eto Andrenivohitra amin'ny fifidianana kominaly amin'ny taona ho avy. Fantatsika zao raisina fotsiny tsy fandraisany directement ireo. Ny fantatsika zao fa tamin'ireny fametrahana ny prime ministre sy fametrahana ny gouvernement teo ireny dia nisy ny coalition nisy ny fiarahana atao be ny olona miavy ny député niaraka nanolotra izay hotondrona prime ministre. Ndesaka fifidianana ho avy koa dia miobéir amin'izay logika zay. Amin'izao fotoana zao ny parti tsirairay amin'izay misy azy dia samy manana ny stratégieny amin'izay anomanana an'izany fifidianana ho avy izany. Vola viay zary no ampiasainy antoko HVM, enim-bolana no nijoroany, hetsika goavam-be no atao, malala-tanana avy any ivelany no mamatsy volany antoko izy ireo androany. Ny HVM zany mikarakara dia ao anatin'ny HVM dia misy olona malala-tanana maro ireo tsy eto toerana fa avy any ivelana te hanampy maheno ny fionam-beo dia tonga ireo zany dia tonga ny eto toerana dia mifanampy. Ireo raha ohatra azy dia tain dia dafina dia mifrehan'izy ireo ihany. Zay ny tohany antoko teny azy. Misy ary moa dia manadroadro anay hoe ny namana mpiray-tandrazana ny ovafoany tsy moa no ety ny HVM. Malala-tanana iza, vahiny sa malagasy, fikambanana sa firenena sa mafiasa inona, tsy fantatra mazava ny antsiprian'izany ka mahatonga ny tombatombana samihafa. Tsy mbola misy rafitra ahafahana manara-maso ny fidiram-bola ny antoko politika eto Madagasikara hatramin'izay. Mahasaro mpisaina ihany koa nefa ny resa-bola sy fividianan'olona nalaza tato anatin'ny fotoana lavalava hatreny Tsimbazaza. Raha tsy aivina, mpikambana ao amin'ity antoko ity ny mpitantana ny ankamaroan'ireo ministera izay be vola indrindra, voatondra ao amin'ny teti-bola-panjakana 524. Ahoana no azona antoka tsy fangaroany volam-bahoaka sy ny volany antoko amin'izany? Na izany na tsy izany, azo antoka izany fa ho feno hipoka ny fitoran-dranomena ny zoma ho avy izao, ary isan'ny sary tsy maintsy ho voizin'ny hery vaovaon'ny Madagasikara mafy ny fahafenoany efitrano mandritra izany fivoriana izany. Eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray lany lalàna velona ny teti-bola-panjakana 524 rehefa lantsina sy pantsina teny anivon'ny anteny miram-pirenena nanambara ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana ity lalàna ity taorian'ny fandinihana ny fanarahana ny lalam-panorenana na ny contrôle de constitutionnalité. Mbola eo amin'izy alafin'ny toe-karena izay hatrany teo anelanela ny taona 7.4 sy 4.10 vinavinaina hatramin'ny 13.10 miliara ariary ny sandany sarobidy naondrana antsokosoka avy eto Madagasikara ho an'ny taona 4.10 hatramin'ny faran'ny volana novambra lasa teo efa tafakatra 7 alina ny bolabolan'andramena lasa tany ivelany ka ny 2 alina tamin'ireo no efa voafotsy izany hoe efa very tanteraka. Mbola sarotra kosa ny fametrahana ny fitrandrahana tsy mitanila na ny exploitation équitable an'ireo arena sarobidy ireo toy ny azo fanadihadiana irahantsika amin'ny Hilda Sonjo.
Ankehitriny araka ny fanadihadiana nataon'ny trafika Madagasikara tafakatra 740 euro ny vidin'ny bolabolan'andramena iray milanja 50 kilao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tato anatiny iraika ambin'ny folo volana nefa efa tafakatra hatramin'ny 7 alina ireo andramena tafavoaka ny Madagasikara. Ny 2 alina amin'ireo dia tsy azo antenaina intsony ny verenany eto amintsika satria efa voafotsy tany Zanzibar na Kenya. Ny tena hoe samy hoe firenena tena mpanafatra asabidy indrindra aloha hatreto dia Chine sy ireo pays vitsivitsy any Asia Atsinanana sy Atsimo. Tato anaty nanomboka tamin'ny atao hoe 2009-2010 ka hatramin'izao zany dia miova kely ny lalany hoe avetina izy dia mandalo aty Afrika Atsinanana izany hoe indrindrandrindra aty Kenya dia avy eo zany manao transportement dia mipaka any Singapour na Hong Kong dia indray no miampita makany Asia. Efatra amin'ny taona 90 no nisy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny azo sarobidy indrindra ny bois de rose eto Madagasikara. Ny taona 7 tafakatra $10 izany hoe 940 miliara ariary mahery ny vola tokony nampidiry ny ity sehatry ny fitrandrahana ala ity raha nanara-dalàna ny fanaovana izany. Tsy nisy anefa izany satria any amin'ny sehatra tsy ara-dalàna avokoa ny voan'ny azo eto amintsika. Ny taona 2013 ihany ny fahazon-dalana hitrandraka ala nomena teto Madagasikara. Raha toka 507 sy iray alina taonina no nahazona alalana anao fanondranana, tafakatra 703 alina taonina ny azo tonga teny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ho an'ny taona 2010 io hatrany, tokony nampiditra vola $220 miliara tamin'ny kitapom-bola-panjakana ireo azo naondrana ireo, saingy very tany amin'ny varo maizina avokoa izany ka tsy nahazony ny fanjakana na ariary aza. Raha ny fanazavana tafakatra avo 570 eny amin'ny vidiny alany eo am-potony, ny vidiny bois de rose iray mbola sarotra nefa ny fametrahana ny varotra tsy mitanila ahafahana mampianoka ny vokatry ny fitrandrahana ny azo any amin'ny vahoaka ny fotony mbola sarotra toy izany ihany koa ny fanaraha-maso ireo azo ireo. Ny votro mpitandrakalo amin'ny ara-dalàna vo avy nampanao fiofanana mikasika ny fizoriana ny vokatry ny ala na hoe traçabilité. Izany hoe asa code barre na zavatra hafa asiana puce dia rehefa tonga any dia hita hoe avaiza ilay izy. Mbola lafo angamba izay fa ny zavatra natomboka eny nampianarina ny olona dia nasiana marky sy code na ny azo lokony. Raha ny fanazavana azo androany, misy dingana 7 tsy maintsy arahana mialohan'ny hahafahan'ny Madagasikara miroso amin'ny famarotana ireo azo sarobidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena araka ny fepetra apetraky ny CITES. Mbola niteboka roa voalohany aloha hatreto no tratra. Araka ny fantatra misy ny tetika sy ny firenena mikamba nanaovana fanadihadiana mikasika ireo arena ara-boajana rehetra eto Madagasikara sy ny sandan'izy ireo. Hatsoaty ny PIB intsony no andrefesana ny aren'ny firenena iray ka andarana azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa ilay antsoina hoe capitale naturelle. Amin'izay fotoana izay inona fa hiakatra ny laharan'i Madagasikara. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray anatanteraka sivana vaovao eto Antananarivo, ny Mercy Ships raha ampitso manomboka amin'ny 9 ora maraina etsy amin'ny hopitaly manara-penitra Andotapenaka. Olona manana fahasembanana amin'ny tarehy toy ny sima, misy lavaka amin'ny lanilany sy ireo tumeur amin'ny tarehy sy tenda no andrasana amin'izany ao aoriana Antananarivo kosa ho antoliara sy mahajanga indray ireo ekipa ny Mercy Ships fanadihadiana. Olona manana fahasembanana amin'ny tarehy miisa 720 no voasivana tamin'ireo olona 130 tonga ny soratra anarana tamin'ny sivana voalohany no tanterahan'ny ekipan'ny Mercy Ships ny 4 sy ny 5 desambra lasa teo teto Antananarivo. Vitsy ireo olona teto Antananarivo liana tamin'ny tsy fandidiana maimaim-poana ataon'ny Mercy Ships ity raha mitany tany Toamasina izay natratra 2 mahery. Arak'izany isan'ny sivana vaovao izay ho tanterahina raha mipitso. Rapitso zany misy sélection indray mandeha eto amin'ny hopitaly manara-penitra. Rapitso manomboka amin'ny 7 maraina dia io zany ho an'ny rehetrarehetra amin'izay io. Zany hoe tsy le présélectionné intsony zany fa ho an'ny rehetrarehetra. Zany hoe ohatry ny présélection vaovao indray zany io fa tonga dia ny docteur ny Mercy Ships manao anazy. Dia limité ihany le zany hoe max fax ihany, ohatran'le androany ihany zany no raisina rapitso. Le max fax zany dia mikasika ny tarehy.
Izany hoe le lanilany misy lavaka ny zay zany le resaka rehefa zavatra ohatry hoe malformation misy teny amin'ny tarehy zany dia ankoatran'izay ny tumeur eny amin'ny tarehy. Ireo olona manana fahasembanana amin'ny tarehy ihany no anaovana sélection vaovao raha ampitso sivana izay ho tanterahany ireo ekipany Mercy Ships mivantana fa tsy toy ny teo aloha izay notanterahany ministeran'ny fahasalamana. Ao aorian'ny sivana kosa samy manao izay hatongavany antoamasiny ireo voaray. Resaka transport iny ngambany mbola tsy confirmé ilay izy fa mbola tsy afaka milaza direct an'izay fa mety possible hoe miantso tena ny marary mandeha makany Tamatave fa kosa rehefa tonga any dia raisiny Mercy Ships manontolo ny zava-drehetra izany hoe ny fikarakarana manontolo zany ny fandidiana raha teo hoe maimaimpona ny fanafody ny sakafon'ny zareo fandraisana azy rehetra zany maimaimpona. Aorian'Antananarivo Toliara sy Mahajanga indray no anatanterahany ireo ekipan'ny Mercy Ships ny sivana ny 8 sy 15 janoary 2022 ny Toliara ao amin'ny clinique Saint-Luc ary ny 20 sy ny 20 janoary 2022 ny any Mahajanga ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra. Raha tsy aivona olona anarivo ny manerana ny Madagasikara no vinavinaina azo fandidiana maimaimpona ao anatin'ny 7 volana hijanona ny sambon'ny Mercy Ships eto Madagasikara. Ray aman-dreny 9 isa no nahazo tombontsoa tamin'ny fampiofanana nomeny vehivavy malagasy miara-miaingy tao anatin'ny asa sosialy nataon'izy ireo 7 taona ny zokiny indrindra ary 20 taona kosa ny zandrindra tamin'izy ireo. Izy ireo izay ponina Antsahamaina Fokotany Antsahabe tao amin'ny komina Bongatsara. Mifampitahana ataon'ny hafan'ireo ray aman-dreny ireo no nahasarika azy ireo anaraka ity fampiofanana mamaky teny sy manoratra ity. Ray aman-dreny iray no afa-pasahiranana tamin'ny fanomezana chaise roulante manoloana ny zanany manana Lema Arabatana. Eo ihany koa ny fanomezana boky ho an'ireo ray aman-dreny ireo. Fanadidina rahantsika amin'ny Mikaela Ramarla. Tomany, Afaliana, izay no hita teny amin'ny endriky ity ray aman-dreny iray ity. Isan'ny nahafa-pasahirana azy nahazona chaise roulante ao amin'ny zanany malemy iray. Fanampiana avy amin'ny olona malala-tanana no nahazona azy ity. Manoloana izany, maro ireo ray aman-dreny eto amin'ity Fokotany Antsahabe ity no nahazo tombontsoa amin'ny fampiofanana mamaky teny sy manoratra izay maharitra 3 volana ka isaky ny alarobia ny asabotsy no anatanterahana izany. Mahasarika azy ireto ity fampiofanana ity araka ny hevitry ny ray aman-dreny iray. Tsy efa nahay nanoratra zao ary mahay mamaky ny teny dia tsy fombakany ny hafa. Nanjoso tamiko izany ilay fampianarana. Mba toy atsany ny fampianarana anay mba tsy ho fombakan'ny olona sahay. Ampahery ahako ny ati-tsainko mba hiverenako indray amin'ny laonany. Fa izany hoe misy le fampianarana hiverenana indray hipody le saina dia izay ny hidirako. Araka izany, na tsy aro afa-pasahirana na tokoa izy ireo. Maro no mety sakatsakana sidrain'izy ireo ka nahasarika azy hanao fampiofanana mamaky teny. Ny ahaizan'izy ireo hamaky teny sy manoratra ny tanjon'ity fampiofanana ity araka ny fanazavana nentin'ny Front National VMMM. Ny vehivavy malagasy miara-miainga izany dia vonona hatrany hanohy an'izao asa ataonay izao. Efa nisy koa moa izany efa natao tao amin'ny commune Lasour, tao Manjakandriana, tao Manandriana dia eto Bongatsara izao tamin'ny taona 2014 iny. Dia efa manomana ihany koa izany izay izany izao ny any amin'ny Miarinarivo Itasy satria misy antenne ny anankiray ihany koa izany any misy vehivavy malagasy miara-miainga ihany koa any ary mety andalo any amin'ny Brickaville ihany koa satria efa mitsangana tsara izany ny fikambana vehivavy malagasy miara-miainga eo Brickaville. Asa sosialy tsy andraisan-karama, fanampinam-piarabelona, isan'ny tarigetra entin'ny VMMM na vehivavy malagasy miara-miainga. Itoy hatrany araka izany ny hetsika amin'ny fidinana ifotony ataon'ny fikambanana. Olona 220 tamin'ireo 300 nanatitra fangatahana kopia nandritra ny hetsika kopia faobeny nahazo fanamarina pahaterahana teny amin'ny komina Talatamaty. Voakasika tanatin'izany ny Fokotany 12 amin'ity komina ity no amoraina ny fikarakarana izany taratasy fangatahana, fanamarina ponena na taratasy fiantohana ary vavolombelona 2 isaky ny ankizy no nilaina. Maimaim-poana nanaovana izany. 10 volana ny zandrindrindra amin'ireo nahazo fanamarina pahaterahana androany ary 12 taona kosa ny zokiny indrindra. Amin'ny ankabeny tsy fahafantarana ny ray aman-dreny ny fizotra ny fanamboarana kopia na fanamarina pahaterahana no tsy nanaovan'izy ireo izany ho an'ny zanany fanampanazavana.
Anao fangatahana dia nisy maromaro ary mbola misy andiany faharoa hivoaka tsoera satria noho tsy fahampiny ireo atao tantaratasy izay satria ny didim-pitsarana tsy voatery hoe azo daholo izay karakaraina fa miankina amin'ny fadifijen'zareo ny taratasy sy ny atao tantaratasy izay tonga any aminy zany izy dia nisy zany ary tsy raza fotsiny nisy 7 no tsy tafivoaka tamin'ity an'ity zany fa anaovana fitompitsarana manokana zany sy vizarana izay atsoatsy. Eo amin'ny tontolo ny serasera kosa indray ny amatevina ny fianakaviam-be ny asa fanaovan-gazety ny ampiray ny gazety antsoratra mivoaka eto amintsika manomboka androany mpanao gazety Matiana avy amin'ireo gazety antsoratra sy site internet no ny farimbona amin'ny famoahana raha ny fanazavana azo tsy miankina amin'ny antoko politika mahaleo tena tanteraka ity gazety ity hivoaka isaky ny alarobia ireo mpanao gazety namana ireo mpandraraha malagasy sy ireo tompon'andraikitra ambony no kendrena amin'ny famoahana tsy amidy fa hozaraina maimaim-poana ity gazety ity fanampanazavana. Fa misy zany ireo le raha isika amin'ny teny baiko hoe cible na hoe mpamaky efa kendrena hoe reto ny mpamaky tena ho kendrena amin'ny vaovao avoaka ao anatin'ilay gazety dia izy zaraina maimaim-poana zay efa misy ny toerana efa nieritreretanay andefasana azy hoe amina raisitsika amin'ny ankapobeny ohatra hoe amin'le toerana falehan'ny olona restaurant amina point de vente amina salle d'attente na cabinet médical eny amin'ireny centre commercial zavatra maromaro falehan'ny olona reny zany hoe apetraka zany izy ho zaraina mba ahafahana mampita vaovao amin'ny fomba malalaka kokoa zany. Mikasika kosa ireo vaovao avy any ivelany any États-Unis atolotry Palestina izay isoloan'ny Jordanie tena manoloana ny filan-kevitry ny filaminan'ny firenena mikambana anio ny volavolan-kevitra marana ny fivezan'ny Israel ireo faritra Palestiniana hatramin'ny faran'ny volana Novambra 2024 andrasana ny fandaniana ity fe-kevitra vaovao ity izay mbola tsy olanina anio. États-Unis kosa etsy ankilany tsy manaiky ny fandaniana izany raha tsy ahivina manangasanga ny fampiasan'ny Amerikana ny droit de veto na ny fitsipiana tsy azo ivalozana amin'ny tiraraha ity. Frantsa ihany koa izay efa nanolotra fe-kevitra toy izao saingy ny amahana ny olan'ny firenena rotonta ato anatin'ny rotaona. Mbola eo amin'izay pejy ny vaovao avy any ivelany izay kosa ny avy any Pakistan omaly tao anatin'ny fikarakarana ny fanadinana ifindrahana kilasy olona mitapiadina avy amin'ny Taliban Pakistanais no niditra ankeriny tao amin'ny sekoly iray olona 140 no namony ainy ka ny 230 amin'ireo mpianatra avokoa tamin'ny fomba feno abibina no nentina namonoana ireto mpianatra ireto falifaty tamin'ny nanafiana ny tobiny izy tamin'ny tafika Taliban ao anatin'ny 3 andro natokana ho fisaona pirenena any antoerana tsy voalohany tranga toy izao fa fanafiana faharoa taoriny nazahoany ilay tovovavy Malala Yousafzai ny prix Nobel de la paix paikady arahan'ny fanjakana islamika ny asa fampiorona toy izao anoherana ny fomba fanao tandrefana izay ambarany vondrona islamika fa manohitra ny fotom-pivavahana islamika manamelika izao avy hatrany ny vondrona iraisam-pirenena izay ambara fa famonon'olona fahobe. Iompana amin'ny dingana vita ny senitatra amin'ny nijorony sy ny hiatrehana ny fividianana manaraka ny fandarana tafatafa rahampitso 7 Desambra amin'ny 7:04 arahinao amin'ny Cool FM 90 tepika 9. Indro kosa rofitiana aminao ireo tepika nisongadina tatanty ny fampalalam-baovao tamin'ity ariva ity 10 miliara ariary ny sandany azo sarobidy naondrana antsokosoka avy eto Madagasikara teo anelanela ny taona 7 sy 14 tafiakatra 7 alina ny bolabolan'andramena lasa tany ivelany ka ny 2 alina tamin'ireo no efa voafotsy. Tsy nandany fiarana amin'ny ankilafy ravalimanana ny antoko HVM manao démonstration de force eto Antananarivo ity atoko ny flora zonarym-pianina ity amin'ny zoma izao ary farany kosa natanteraka siwana vaovao eto Antananarivo ny Mercy Ship Sarampitso etsy amin'ny hôpitaly Manarapetra Andotapenaka olona manana fahasembanana amin'ny tarehy toy ny sima misy lavaka amin'ny lanilany sy ireo tumeur amin'ny tarehy sy tenda no andrasana amin'izany. Dia iny ihany koa no mety mamarina an'izao fampalalam-baovao izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.
ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Vao shampoing Style Volperi. Vao shampoing citron, papaye Ismon amin'ny sachet tavoahangy. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao shampoing, sardine Annie, Socavitre. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.